misaotra anao Jesosy malalo satria zao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare Jesosy malalo izahay iaino tsaranao ka ireo teny avy aminao itoetra betsaka ao am-ponay ao koa mitenenare Jesosy malalo izahay iaino tsaranao ka ireo teny avy aminao itoetra betsaka ao am-ponay ao ireo teny avy aminao itoetra betsaka ao am-ponay ao. Salama tompoko, faly miaraba anao sy mandray anao tafahoana indray isika amin'ity fiarah-mianatra ny ten'Andriamanitra ity. Ity herinandro ity dia andinika ny eo amin'ny Levitikosy 4 isika amin'ny ankapobeny ary ny famelan-keloka no lohateny. Androany dia fampidirana andeha ataontsika fameloana izany rehetra zany dia andeha hanondroka lohantsika isika hivavaka. Midira sy mankalaza anao zany ray aman'andro. Misaotra ny tompontsoa manokana omenao ahafahanay mandray hafatra sarobidy avy amin'ny teninao ary tena manan-danja ny amin'ity herinandro ity mahakasika ny famelan-keloka. Mitoeram-piamponay Jesosy amin'ny alalan'ny fainany masina. Mba ho voarainay amin'ny tsakany sy andavany ny hafatra tiana ampitaina. Ary mangataka ihany koa mba ho avelanao ny elokay ho tonga amin'ny tena fibebahana izay azo ny tena famelan-keloka. Tonony sy angatana aminaran'i Jesosy mivavaka. Amen. Ny famelan-keloka ety am-piandohana dia asaina ianao handray ny baiboly ka hamaky izay voalaza ao amin'ny Levitikosy 4:7-20 ka hatramin'ny 1:30. Levitikosy 4:7-20 ka hatramin'ny 1:30 manao hoe: ary raha misy amin'ny vahoaka manota tsinahy ka mandika ny anankiray amin'ny didin' Jehova amin'izay tsy tokony atao ka meloko, ary misy mampafantatra azy ny fahotany izay nataony, dia hitondra osy vavy tsy misy kilema ho fanatiny izy noho ny fahotana izay nataony. Ary ametraka ny tanany amin'ny lohany fanatitra noho ny ota izy, dia hamono azy eo amin'ny fitoeran'ny fanatitra dorana. Ary angalan'ny mpisorona amin'ny fanondrany ny rà ka atentiny eo amin'ny tandroky ny alitara fandorana amin'ny fanatitra dorana. Ary ny rà sitsa rehetra dia ahidiny eo ambodin'ny alitara. Ary esoriny avokoa ny saborany rehetra tahaka ny fanesorana ny saborany fanatim-pihavanana. Ary ny mpisorona andoro azy ho fofona eo ambonin'ny alitara ho hanitra ankasitrahana ho an'i Jehova. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy dia avela ny helony. Miangaviana ianao aka andininy iray amin'izay vakintsika izay atao tsenjery ho fitadidy amin'ity herinandro ity. Mamaranatreo ny fanandevozana. Rehefa navoaka tamin'ny taona 1590 ny boky La Case de l'Oncle Tom dia nahalafotsana betsaka mihoatra ny boky hafa rehetra teto an-tany izany aorianan'ny baiboly. Ny tanjona kendren'io boky io voalohany dia ny taonan'ny olona hamarana hatreo ny fanandevozana izay zava-mahatsiravina kanefa miresaka momba ny famelan-keloka koa izany. Mitantara momba ny andevo kristiana iray antsoina hoe Dada Toutôme izany, izay nanompo tompon'andevo maro isan-karazany. Nanampy ireo andevo namany nandositra tsokotsoky tamin'ny alalan'ny lalam-by ambanin'ny tany izy. Nanohina ny fony ny fampianaran'i Jesosy ka nivavaka ho an'ireo fahavalony izy. I Simon Legris no ratsy fanahy indrindra tamin'ny fahavalony, izay tompony nampiasa azy farany
sy loza be indrindra. Nankala ny olona mainty fiodirana sy ny fivavahana kristianina inga alegria. Izany nahatonga azy nanao ny fampahoriana mahatsiravina indrindra tamin'ny Dadatoa Tom. Nampalahelo fa nikapoka ny Dadatoa Tom mandra-piala ny aina inga alegria sy ny andevo hafa maromaro. Ary taloha kely nahafatesan'ny Dadatoa Tom dia naveriny ny fangatana nataon'i Jesosy raha niala aina teo amin'ny fijaliana izy. Raiko mamela ny elo fa tsy fantany izay ataony, arak'izay voasoratra ao amin'ny Luka 7:24-30. Ny boky La Case de l'Oncle Tom dia antso mba hamelana ny eloka. Eny, fa na ireo fahavalonao ratsy fa na indrindra aza. Tsy mora mandrakariva ny mamela eloka. Hafa ny hoe manisy ratsy anao amin'ny fomba maivamaiva ny olona iray. Saingy hafa tanteraka rehefa manisy ratsy anao amin'ny fomba manimba sy marary anao izy. Tsy mora mandrakariva ny mamela eloka. Rehefa mamela eloka anefa sika dia maneho ny iray amin'ireo toetran'Andriamanitra izay mahafinaritra tokoa. Tsy mahagaga raha toa soatoavina lehibe iray resan'ny Levitikosy ny famelan-keloka. Tsy takatsika mihitsy ny bokin'ny Levitikosy raha toa tsy takatsika ny fanirian'Andriamanitra hamela eloka ao anatin'izany. Manome antsika ny didy 10 ny Eksodosy. Ny Levitikosy kosa manolotra ho antsika ny teny fikasana 10 momba ny famelan-keloka. Hita zany ao amin'ny Levitikosy 2:4-20, 2:20, 1:20, 5:30, ao amin'ny Levitikosy 5:10, 7:10, 9:10, 8:20, ary ao amin'ny Levitikosy 9:7 sy ny Levitikosy 7:20, 2:20. Andeha ho vakitsika ireo andinin'ireo vetivety. Levitikosy 4:20 dia manao hoe: ary ny vantompombolahy dia ataony tahaka ny efa nataony tamin'ny vantompombolahy izay natao fanatitra noho ny ota, toy izany no hanaovany azy, ary ny mpisorona no hanao fanavotana ho an'ny olona dia avela ny elony. Levitikosy 4:20 dia manao hoe: ary ny saborany rehetra dia hodorany ho fofona eo ambonin'ny alitara tahaka ny saboran'ny fanati-pihavanana, ary ny mpisorona manao fanavotana ho azy noho ny fahotany dia avela ny elony. Levitikosy 4:30 dia manao hoe: ary esoriny avokoa ny saborany rehetra tahaka ny fanesorana ny saboran'ny fanati-pihavanana, ary ny mpisorona handoro azy ho fofona eo ambonin'ny alitara ho hanitra kasitrana ho an'i Jehova, ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy dia avela ny elony. Levitikosy 4:30 dia manao hoe: ary esoriny avokoa ny saborany rehetra tahaka ny fanesorana ny saboran'ny zanak'ondry izay natao fanati-pihavanana, ary ny mpisorona handoro azy ho fofona eo ambonin'ny alitara ambonin'ny fanatitra atao amin'ny afo an'i Jehova, ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny fahotany izay nataony dia avela ny elony. Levitikosy 5:10, ary ny iray kosa dia ataony fanatitra dorana araka ny fanao, ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny fahotany izay nataony dia avela ny elony. Levitikosy 5:10-13, ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny fahotany izay nataony tamin'ny anankiray amin'ireo dia avela ny elony, ary ho an'ny mpisorona ny sisa toy ny fanatitra hohanina. Levitikosy 5:11-12, ary izay efa nataony ny amin'ny zava-masina dia honerany, ary ampino ho tonga avy fahenina ka atolony amin'ny mpisorona, ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy ny amin'ny ondry lahy atao fanati-panorenana dia avela ny elony. Levitikosy 5:15-17, dia hitondra ondry lahy tsy misy kilema izy araka ny hanombanana ho azy ho fanati-panorenana ho any amin'ny mpisorona, ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy ny ota-tsinahy izay nahadiso azy nefa tsy fantany dia avela ny elony. Levitikosy 6:17, ary izao ny lalàna ny amin'ny fanatitra hohanina: ireo zanaky Arona no hanatitra azy eo anatrehan'i Jehova eo anoloan'ny alitara. Levitikosy 7:12-12, ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy amin'ilay ondry lahy atao fanati-panorenana eo anatrehan'i Jehova noho ny fahotana izay nataony dia avela izany fahotany izany. Ireo 10 ireo dia maneho amintsika ny fampanantenana, famelan-keloka avy amin'i Jehova. Soraty araka ny dika teny tianao
ny ao amin'ny Levitikosy 4 ny 7 ka hatramin'ny 1 raha tsy ampy ny fotoana eo am-pelatananao dia ny 1 ihany no soraty. Azonao soratana ny fiteninao amin'ny ihany koa izany ary azonao atao manao kisarisary na drafitra momba io toky io. Ny avaketsika io toky sy andininy io farany ary raha misy amin'ny vahoaka manotatsinahy ka mandika ny anankiray amin'ny didin' Jehovah amin'izay tsy tokony atao ka ameloko ary misy mampafantatra azy ny fahotana izay nataony dia hitondra osivavy tsy mitsikilema ho fanatiny izy noho ny fahotana izay nataony. Ary ametraka ny tanany amin'ny lohany fanatitra noho ny ota izy dia hamono azy eo amin'ny fitoerany fanatitra dorana ary angalany mpisorona amin'ny fanondro ny raha ka atentiny eo amin'ny tandroky ny alitara fandorana amin'ny fanatitra dorana ary ny raha sisa rehetra dia ahidiny eo ambodin'ny alitara ary esoriny avokoa ny saborany rehetra tahaka ny fanesorana ny saboran'ny fanatim-pihavanana ary mpisorona andoro azy ho fofona eo ambon'ny alitara ho hanitra kasitrahana ho an'i Jehovah ary mpisorona hanao fanavotana ho azy dia avela ny elony. Izay ny fampijerana ny lesona izay iarahantsika mianatra amin'ity herinandro ity manasa anao amin'ny fotoanantsika ara-pitsondray andeha tsika hivavaka ho famaranana izany. Misaotra Ray Malalo noho ny teny fikasana famelan-keloka izay omenao anay ao amin'ny Levitikosy sokafo ny fonay andray izany teny fikasana izany ary ka io izay ho tonga amin'ny tena fibebahana. Dia ho ampionanao indray izay rapitso anohy ny fianarana mahakasika ny famelan-keloka voninahitra ho anao reriana Ray zanaka fanahy masina ny anaran'i Jesosy nanaovana vavaka. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.